Aleloia, finaritra mifankahita amintsika indray atao anatin'izao fandarana mivantana amin'ny alalan'ny tambajotra fahafahantsika sy sehatra support ahafahantsika mifampita hafatra indray amin'izao fotoana izao. Tononona amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy anapaka ny apontsika tsiraray rehetra any. Aleloia, vavaka isika mialohan'ny fotoana. Saotranao zay ry tompo ray masina tsara indrindra raha mbola afaka hitondra zavatra sy hitondra fampianarana indray, hitondra fizarana atao anatin'ity fotoana ity. Tononona ny raha maherinao Jesosy ameny ny fotoana rehetra, ametraka ny fiarovanao atao anatin'ny teny izay ambara. Ary ianao ny tompo navatsava ny ampon'ny tsiraray any amangy anay tsiraray avy ahafahany masom-panahana misokatra mamantatra ny zavatra tianao ambara atao anatin'ny tony mesazy itony mba hisandratany voninahitrao hatrany ary andraisanay lesona indrindraindrindra oentinay malina sy mahery ety amin'ity zao tontolo zao ity ao anatin'ny fankatoavana ny sitraponao foana sy ny fifatorana aminao ao anatin'ny antsoinao hoe intimité ary ny fahaizanay mahony tena mitoetra ao anatin'izay heripo sy heritsaina eo ambany fitarianao ao anatin'ny fifandraisana aminao izay amin'ny alalan'ny teninao. Ny aja sy ny dera ny voninahitra dia ho anao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia, amen. Iny ary tompoko, faly mamerina manonona ny fiadanana amintsika rehetra izay tafiditra sy isika rehetra izay manaraka ny fandaharana ao antivire ihany koa. Ny oloha hevitritsika anio dia mikasika ny antsoiko hoe, napetrako ty loha hevitry ity hoe ny herin'ny vola. Ny vola, drala, l'argent. Eo zany ny fanazavatsika sy ny torohevitry ny soratra masina mihodikotina eo sika no andray lesona, eo sika no andray torolalany fanahy masina. Ity vola ity dia manana lanjany be mihitsy, eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina ety an-tany. Any an-danitra tsy misy resaka vola, tao amin'ny sahany edena tsy nisy resaka vola. Nisy ny famoronan'Andriamanitra dia rehefa namoron'Andriamanitra dia voaforona niaraka tamin'izay ihany koa ny resaka volamena, ny vatosoa ny ohatran'izany. Ekeko misy an'izay rasinina hoe volamena izay, fa izay dia asa tanan'Andriamanitra madiodio. Fa ny tena hibanjina tsika fahalalana sy hitondrantsika famakafakana dia ilay vola izay izao tontolo izao no nametraka azy. Ce monde, ny mpanjakan'izao fahamazinana izao no nampiditra an'izay vola izay ho support, ho fampihodinana ny système. Ary tsy mijanona fotsiny amin'izay hoe fampihodinana ny système ety amin'ity zao tontolo izao ity fotsiny ihany, fa lay hevim-petsy ao ambadika tena hoe amin'ny alalan'ny vola, amin'ny alalan'ny monnaie. Raha miresaka vola isika, miresaka monnaie dia tsy voatery hoe espèce, fa tafiditra daholo na ny resaka papier zany ny tiako tenena amin'izay, ny resaka chèque bancaire na ny vola numérika ihany koa, ny carte bleue, ny transfert d'argent, ny système amin'ny alalan'ny banque, ny assurance, misy hevim-petsy daholo reny. Ary ny tena hitondrantsika fanazavana izany dia ny mihodikotina amin'izay, tsy ny hoe midétailler an'izay resaka hoe ahoana ny fonctionnement ny resaka espèce, ny resaka chèque, ny resaka numérique, transfert d'argent, ny amin'ny vola sy ny ohatran'izany, fa ilay hevim-petsy ao ambadika mitohy foana miresaka ara-panahy izay mivohy ny fandringanana ny olona zao génération zao ny zanak'olombelona ho any amin'ny fahaverezana, ny fitomaniana sy ny fikitrohanify. Any no hitondrantsika fanazavana ary indrindraindrindra ny fametrantsika ny lesona sy ny sitrapon'Andriamanitra foana ao anatin'ny fizarantsika hoe mila maily foana isika
fa satana dia tsy kely lalana. Satana dia mikendry foana izy isan'andro isan'ora ny andavo atsika, ny andrendrika atsika amin'ny alalan'ny fampiasany an'ity élément anankiray izay hitondrako fanazavana amintsika ity, hitondrana famakafana amintsika ity, dia tsy inona izany fa ny hery izay fohaziny ity vola ity sy ny entiny ity resaka vola ity eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Alleloia. Mamaky ny tenin'ny soratra masina isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verset anankiray izay tena hoe nisarika be anahy izy ity, sœurs sy frères. Rehefa namaky ny tantaran'ny Solomona mpanjaka, ny tenako nandinika izany. Be da be ny côté positif ao amin'ny tantaran'ny Solomona mpanjaka, ary fatatsika ny fahendreny, nanoratany boky Noabolana, ny Cantique des Cantiques, ny fahaizana araky ny tolotsaina sy ny fahendrena no men'Andriamanitra azy nentiny nanapaka ny fanjakana Israel vahoaka Hébreu tamin'izany vanim-potoana izany ny alohan'ny famparitahana, satria fatatsika rehetra ny fahadalana teo amin'ny zanak'Israely hatramin'ny mpanjaka izany, ry Davida, ry Solomona, Rehoboama, ry Jeroboama, ka nahatonga ny foko Israel ny zarazara be. Tsy hany ny sujet atsika fa ovakitsika ilay soratra masina, tena hoe nanaitra anahy, tena hoe misy révélation amin'ity sujet atsika anio anty hoe resaka momba ny vola ity. Mpanjaka voalohany toko 10 andiny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny mpanjaka voalohany toko 10 andiny 7. Ary nilanja ny volamena izay tonga tao amin'ny Solomona isa-taona dia talenta volamena 980 sy 900. Ary nilanja ny volamena izay tonga tao amin'ny Solomona isa-taona, vereniko vakina le izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia 666. Averiko farany. Mpanjaka voalohany toko 10 andiny 7. Ary nilanja ny volamena izay tonga tao amin'ny Solomona mpanjaka isa-taona dia talenta 666. Talenta volamena 666. Hoy isika hoe inona ny fandraisan'izany amin'ny vola. Ity resaka vola ity ry havana dia vokatry ny antsoina hoe mondialisation, fanatontolona. Nisy fotoantsika efa nanipiresaka an'izay resaka hoe fanatontolona izay, mondialisation, tsindrina ao anatin'izay le hoe fanatontolona izay izao tontolo izao, izay ny fototeny, izay no racine ao anatin'izay hoe fanatontolona izay, manatontolo. Zany hoe tsindrina bebe kokoa izao tontolo izao. Malgré hoe ao anatin'izay misy emballage papier cadeau hoe fandrosoana amin'ny lafiny rehetra, ny tomobile électrique, ny ascenseur tsy miakatra tohatra intsony, ny resaka fifaneraserana tahaka an'izao ifaneraserantsika izao amin'ny alalan'ny support numérique, ny fandefasana taratasy efa numérique ihany koa amin'ny alalan'ny email sy ny messenger, ny Yahoo email, ny WhatsApp, ny Viber, ny fifaneraserana amin'ny alalan'ny fampitana teny telefonika, afaka ihany koa hoe direct amin'ny alalan'ny tony fréquence mahery vaika 4G, 5G sy ny sisa rehetra. Mondialisation fa fanatontolona. Ao anatin'izay nefa efa nisy fotoantsika anjaran'izany. Ao anatin'izay le hoe fanatontolona izay dia misy piège ngeza be mihitsy ao anatin'izay papier cadeau izay, satria ao anatin'izay dia misy an'ilay velam-pandrika izay arosony démonie fonosany an'izay papier cadeau izay, fonosan'ireo elita izay nofidiny ny démonie, efa nazavaintsika imbetsaka teto zany.
apartirany hoe ry zareo mandray a inspiration any amin'ny tontolo miafina any a de mahazo an'izay intelligence izay de voafidy ho elita izy ireo hamitaka fotsiny ihany amin'ny alalan'izay système apetraka ry zareo hoe mondialisation izay de miverina am'izay tsika am'ilay topika antsika hoe resaka vola tany aloha tompoko de mbola tsy nisy ny resaka vola fa tamin'ny alalan'ny échange no nampiainana an'izay resaka système izay zany hoe eto zany arak'izay fanazavana izay a dia ny tontolony vezivezen'ny lafiny ara-bola de efa nisy na tany amin'ny androny préhistorika na tany amin'ny androny antiquité fa tamin'ny endriny izay mbola somary ataoko hoe ny afina tao ambadiky ny tontolony hoe échange lay izy fa izao anefa ao anatin'izay resaka hoe tontolony échange izay a arao tsara le fanazavana dia fatatsika rehetra ary mazava tsara fa tao anatin'ny antsoina hoe conscience totale ao anatin'ny consentement ny olona fa tsy misy fanerena mivantana na akolaka ao anatin'izay natsoka hoe consentement izay ny olona no miaina n'lay fifampivezivezena sy fifanakalozana amin'ny lafiny ara-bola de izay no mahatonga nyty resaka eto amin'ity mpanjaka voalohany toko fahafolo ity hoe ny talenta tonga tao amin'ny Solomona isa taona Solomona mpanjaka ambaran'ny baiboly eto araka ity mpanjaka voalohany toko fahafolo ity 666 dia izay resaka consentement izay resaka hoe fatsapana sy fahalalahana amin'ny andaniny sy ny ankilany izay a izay no nampiainany ny tolotra sy ny tinady tao anatin'izay no nisy ny échange monétaire izay tamin'izany vanim-potoana izany de mety hoe sakafo mety hoe kalesy mety hoe zanatsipika ary eto a de faritany soratra masina mazava tsara hoe talenta 666 ireo no voangony Solomona mpanjaka tamin'izany vanim-potoana izany raha ny tantarantsika teo amin'ny fiainana malagasy a dia mety hoe resaka sira resaka hoe vary amin'ny kitapo a resaka hoe masomboly a resaka hoe fitaovana entina mamboly a angady a sy ny herza sy ny zavatra ohatran'izany a sobika antsimbilina izany no nisy ny échange teo amin'ny tokatrano isan-karazany ilay ny faritako hoe tao anatin'ny consentement araky ny fahendrena teo amin'ny fiarahamonina ny sina ary no tsindriky tao anatin'izay hoe mbola tao anatin'ny antsoina hoe système izay tsy nisy fanerena ankolaka sy mety hoe mivantana tahaka ny amin'izao fotoana izao a izay ao anatin'ilay rafitra système monétaire ity sujet atsika hoe resaka vola ity ny fiainana tamin'izany vanim-potoana izany a raha atao taha amin'izao fiainana iainantsika izao satria raha atao détail tsotsotra izao vanim-potoana iainantsika izao a de misy contrainte be da be mihitsy ary fantatsika tsara fa amin'ny alalan'ny vola amin'ny alalan'ity sujet hoe hery ny vola ity mahery ilay vola dia misy ny valeur an'ilay vola hoe ny centime ambanimbany kokoa ohatra de miakatra amin'izay izy ny euro de miakatra ny billet de miakatra amin'izay izy ny resaka crédit de miakatra hatrany izy hatrany amin'ny resaka capital fa izany antanatohatra napetraka izany a de midévoiler amintsika amin'izay ny herin'ny vola satria miaraka amin'izay dia mipetraka ihany koa ilay saranga hoe centime an'ny mpangataka an'ny olona clochard an'ny olona fadiranovana de miditra amin'izay ny resaka euro sy ny billet vola taratasy classe moyenne de miresaka crédit amin'izay tsika ry zareo banquier
ainsi de suite ny capital miakatra amin'ny bourse amin'izay tsika de ry zareo elita ao ambadika zay mikirakira io resaka bourse io de mikirakira mihitsy a pays mikirakira relation resaka national international continent raha tsara le fanazavana de miaraka amin'izay ihany ko misy vibration ary zany no mahatonga an'ireny hoe crise 1929 2020 tsy tadidiko mety diso amin'izay daty zay sy ny sisa rehetra effondrement monétaire fa le esprit tao ambadika atao no se mouvementé be mihitsy ary miaraka amin'izay le efipetsiny démonie manakorotana hoe tsy maintsy créena kely aloha ny zizany tsy maintsy créena izay korotana izay afahana mirécupérer afahana mandray atanana ny fifehezana amin'ny lafiny maro ao ambadiky ty antsoiko hoe erany vola ity alleloia grave be ry havana ary matanjaka be eo amin'ny fiainan-janak'olombelona ity resaka hoe heriny vola ity ity sujet atsika anio ity tsika tsy manao sentiment be tsy manao sainte-po be tsika ohatry ny mpino sasany Jesosy Kristy mahery ambony vola oui publiquement théoriquement zay ary ny antony ihany ko hoe anaovantsika détail amin'ny loha hevitrintsika anio tsy hoe fanendraindrana de vola tsy fanendraindrana ny herin'ny vola fa entina ho fampahatsapana antsika tsiraray hoe manana ennemi be tsika manana adversaire ihany koa tsika de tsy izay zany fa adversaire de taille Efesiana toko fahenina andininy faharoambe folo ary io adversaire atsika io mampiasa support anankiray izy ngeza be de tsy inona izany fa ny vola napetrany teto amin'ity fiainantsika ity napetrany teto amin'ity tontolo misy atsika ity ary rehefa voapetrany tao anatin'ilay système de amin'ny alalan'io support io élément io no entiny ihany ko manandevo atsika ho mpanota isika ho andevonota isika amin'ny alalan'ilay herin'ilay vola zay napetraky ny démonie tety amin'ity zao tontolo zao ity izay tsy famoronana atao amin'ny sahany tena tsy noforonan'Andriamanitra amen raha namaky an'ilay mpanjaka voalohany teo tsika de niteneniko hoe volamena le izy zay no faritan'ny baiboly préfiguration any vola rehefa nivakitsika lay mpanjaka voalohany de mazava tsara le izy hoe lay talenta tonga tao amin'ny Solomona mpanjaka lay vola 666 izay mahay manisa ozony baiboly apokalypsia zay manantsaina hoentina manisa aoka izy ay anisa mariky ny biby ty zany atreo zany de afaka manao conclusion tsika a partir n'ilay soratra masina mivakitsika teo fa ny vola ary za de manamafy an'izay ihany ko zay famarinany soratra masina a partir an'izay fanazavana no etsika izay ny vola tompoko de za de miteny amintsika fa toy ny hoe satana toy ny hoe diable fa personnifié symbolisé mety androany ngamy ianao vao naheno an'izany hoe diable personnifié diable personnalisé zany hoe symbolisé amina pièce de monnaie amina vola taratasy zany hoe afaka tsapainao afaka hitanao zay le hoe personnifié symbolisé afaka tsy hitanao ihany koa zay le système bancaire resaka crédit sy ny sisa rehetra zay io resaka vola io ary zay nahatonga ny soratra masina nanipika mazava tsara arak'ilay mpanjaka voalohany toko fahafolo andininy faefatra ambe folo mivakitsika teo hoe 666 alleloia raha mandalina an'io bokyny mpanjaka voalohany io isika de hitantsika tao ny fomba nahalavan'ny Solomona ekena fa nisy fitonjato resaka fahalavona ny resaka eto ny vadin'ny Solomona andriambavy isan-karazany mpanjaka vavy à gauche à droite zany nandavan'ny Solomona ivelany ny vaditsindrano zay teo amin'ny 300 teo eo
arivo zany vehivavy nandavany Solomona fa za zany de miteny amintsika fa depuis any hoe nisy an'ity diable personnifié tonga tao amin'ny Solomona isa taona voarefy ity volamena 666 ity a tafiditra tao andapa dika an'izay ry havana dia efa nisy an'ilay esprit satana ihany koa tafiditra tao andapa na mitsaka tao andapa na mitsaka teo amin'ny fanjakan'ny Solomona jusqu'à ce que hoe se manifester ilay fanaratsy a ka nahatonga ny Solomona ho lavo malgré hoe nanana ny fahendrena izy avy any an-danitra zay nitoetra taminazy foana zay satria zay efa promessin'Andriamanitra tsy mivadika tamin'izay Andriamanitra tsy to de nitoetra tao amin'ny Solomona foana izay fahendrena izay ny amin'ny fitantanany a ny firenena Israela sy ny fanapahana arak'ilay efa fitiavan'Andriamanitra sy voadin'Andriamanitra tamin'ny Solomona mpanjaka de tsy nitsoahany taminy zany ninona fahalavon'ny Solomona mpanjaka averiko indray lay point important hoe za zany ry havana de milaza zavatra ohatran'izao hoe ilay talenta volamena vola symbolisé diable personnifié 666 isa taona tonga tao amin'ny lapa Solomona mpanjaka izay de midika ihany koa fa efa namitsaka tao andapa efa tafiditra tao andapa efa nisy porte ouverte nafahan'ny démonie naka toerana teo amin'ny fanjakana Hébreo fanjakan'ny Solomona mpanjaka tamin'izany vanim-potoana izany a tamin'ny alalan'ny volamena ny s'infiltrer tamin'izay a ny démonie a ka nahatonga ny fahalavona tamin'ny Solomona mpanjaka dinio zany zavatra paseko aminao zany dinio zany message lazaiko aminao zany mety ho lasa angamba ny sainao mety ho lasa ny saitsika hoe de ahoana ary zany misy vola atao traniko za manana apport any amin'ny banky za niditra crédit za manana espèce be da be any ambany ondana hoan'ny any ambany vohatra zay manan-karena sy ny ohatran'izany tsy adala ny soratra masina ny teny hoe eriko tsara ity tsy adala ny soratra masina ny teny fa hoe sarotra ho amin'ny mpanan-karena no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra arao tsara le fanazavana tadinonareo ilay mpanan-karena ny fanena tamin'i Jesosy Kristy de hoe rehefa feno ny arenany a de misy discussion nataony tamin'i Jesosy Kristy de rehefa nandeha ny discussion de par rapport amin'reto arenako reto ozy izy a manjain'i Jesosy Kristy a dia anamboatra fitehirizam-bary fitehirizam-bokatra avy roa eny avy telo eny a mihoatra amin'izao efa nanako zao a ampitombo ny arenako zay zany ny tena tanjon'le lehilahy de ahoana ozy Jesosy Kristy ry adala anio alina ho alaina aminao ny ainao eto zany Jesosy Kristy de manao balance amintsika ary mampianatra atsika mamony sitrapony amintsika par rapport amin'ny arena gonfle sy makatoerana eo amin'ny fiainantsika zay mamitsaka ao amin'ny tokantranontsika sy eo amin'ny sehatra iainantsika sy isitsika de plus en plus zany isitsika ary zay le ambaran'ny bokyny ohabolana hoe izay toeran'ny arenao de any koa ny fonao prouvé zany eo amin'ny fiainantsika hitanao reo misy olona anankiray manana tômobile na moto izy de 90% ny fiainana mikoja n'iny moto iny izy manasa mikiky rayure manamboatra ny izay pitsopitsony kely za tsy miteny hoe ratsy zany fa izany efa misy resaka esprit ao ambadika zany rehefa tsy tonga amin'ilay fotoana hoe manana n'ilay indépendance itsika mametraka n'ilay balance hoe atreto ny équilibre
fisahanana n'izany rehetrarehetra izany arak'ilay fanoarana ny amin'ilay mpanan-karena ny fanena tamin'i Jesosy Kristy teo dia very tanteraka ilay olona noho ny fitiavana n'ilay harena hoe any amin'izay toeran'ny harenao dia any koa ny fonao, any koa ny orona ny fisainanao sy ny fieritreretanao, dia adinony tanteraka ny fiainana mandrakizay ary zay dia manamafy an'ilay tenin'Andriamanitra no vakitsika sy ny tsindriko teo hoe sarotra, zay ny mahasarotra ny amin'ilay hoe mpanan-karena miditra amin'ny fanjakany Yahweh Elohim. Dia tsika tsy miresaka andry ohatra andry mialatsina i tena an'ity hoe tic-tac toe hoe miazy indray au contraire hoe mpanan-karena mihitsy no miprove fa ao amin'Andriamanitra misy détail be zany. Bon, anazy moa zany tsy hany le fanazavantsika. Solomona teo amin'ny fanjakany nanan-karena izy ary arak'ilay toko sy andininy vakitsika teo fa du moment mahazo toerana ao amin'ny tokantranonao, eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny toerana izay isianao sy ny fivelomanao ny harena surtout ny vola, io mantsy ilay diable personnifié nambarantsika teo symboliser symbolika ny satana teo dia izay koa dia midika fa mahazo toerana eo amin'ny fiainanao ny fanaratsy. Maninona moa zany no miteny hoe symboliser ny vola dia symbolika ny satana. Nisy fotoana ny fariseo anakafanan'i Jesosy Kristy izy any amin'ny filazantsara hoe mety ve ny mampandoa hetra amin'ny anaran'ny Kaisara. Dia hozy Jesosy Kristy hoe amin'ny farantsa eto aty ny vola iny sariny izy ny hitanareo amin'ny vola iny. Dia namala ny fariseo hoe sariny Kaisara. Dia hoanao Jesosy Kristy omeo an'ny Kaisara ny an'ny Kaisara, omeo an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra. Ao anatin'izay contexte izay dia iza ny an'ny Kaisara. Maninona ilay vola no misy ny sariny Kaisara. Ary Kaisara dia mpanapaka, mpampahory, mpanjanaka ny vahoaka Hebreo tamin'izany vanim-potoana izany. Lehibe an'ny androm-panjakana Romanina. Nisy fotoantsika nanazava ny resaka Bible fanjakana sy faux prophète. Dia raha ny contexte Romanina dia imageny Bible ireo tao andapa izay nioko ny fariseo sy ry Jodasy zany namadika tamin'ny alalan'ny vola farantsa 30. Nanomba an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Imageny Bible zany antikristy manombo ny zanak'Andriamanitra niaraka tamin'ny fanjakana Romanina. Plato ny mpanapaka mpitsara tamin'izany vanim-potoana izany. César no mpanjaka ilay nanapaka ny lohan'ny Jaune. Teo amin'ny sarin'ilay vola hoe sariniza iny amin'ny farantsa eny an-tananao iny hozy Jesosy Kristy tamin'ny fariseo meo an'ny Kaisara ny an'ny Kaisara, meo an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra. Diable personnifié ny vola. Tanareo ny vola dollara américaine dia misy kisarisary eo anatiny ao. Misy an'ilay triangle renversé dia misy ny sary maso tokana l'œil qui voit tout symbole n'an zareo Illuminati. Any amin'ny Genesis misy teny tahaka izao hoe andeha isika amorona olombelona tahaka atsika. Dia Satana koa namorona vola araka ny endriny dia ilay endrika dia taia ao anatin'ny vola ilay esprit miafina. Dia izay no mahatonga an'ireny hoe triangle renversé sy ny œil qui voit tout miaraka amin'ny sérigraphie isan-karazany misymboliser an'ilay vola hoe dollar na euro na ariary FMG na livre sterline sy ny sisa rehetra araka ny endriny isaky ny firenena tsirairay avy. Diable personnifié ny herin'ny vola ny sujet atsika dia miainga sy mirazotra amin'izay le hoe tany manan-karena, tany mahantra, eo zany miseho
amin'ny visage multiple ny vola ary misy revele miaraka amin'izay endriny sy ny tarehan'izay ihany koa hoe ity endrika mpanakarena, endrika tanomanitra, endrika andalam-pandrosoana, endrika clochard, endrika célébrité a tanareo reny olona malaza sokatsiny zao tontolo zao mpanataleta ohatrany hoe Rihanna, Johnny Hallyday, mpanambola isan-karazany reo mpikirakira mamona tompony dollara Maître Gims sy ny sisa rehetra sionista ny kapitalista isan-karazany ry Bolloré ainsi de suite be da be Rockefeller fa izany rehetrarehetra izany dia mifamatotra ary mifampitohy arak'ilay esprit mianime azy hikirakira an'ity sujet atsika an'io ity hoe herin'ilay vola ty tsy inona akory ny ambadik'izay hoe herin'izay vola izay fa herin'ny demonia, herin'ny satana ao anatin'ilay antsoina hoe fifehezana. Dia raha mandinika isika fa ao anatin'ny vola de taitsotsotra a partir an'izay hoe herin'ny vola sujet atsika izay de miainga amin'izay ny antsoina hoe fanandevozana, exploitation sur exploitation, misy ny mamaly karama, misy ny manambaka fa efa resaka esprit ao ambadik'ilay vola daholo zany, fitiavana n'ilay vola, fiadorena n'ilay mamona, fionorena lay esprit no mianime an'ilay olona mpikirakira, ilay olona mahazo tolotsaina sy fahafahana hifehy amin'ny alalan'ilay vola ka manapatra amin'ny alalan'ny fitondrana zay esprit zay ao anatin'izay ohatra ny raisitsika izay hoe anandevo amin'ny endriny isan-karazany. Ohatra ray zay, ny ohatra faharoa ihany koa de amin'ny alalan'ny vola, herin'ny vola, mipetraka ny vola dia mitsoka lay sofla herin'ilay vola, lay herin'ny demonia miainga amin'io resaka vola io dia ravany fihavanana, ravany finamanana, ravany dignité humaine, ary zay mihitsy lay système napetraky ny demonia no kaseny ilay resaka hoe consentement malalaka ny tsiraray amin'ny takalo, malalaka ny tsiraray amin'ny échange arak'ilay ohatra natsidiko tary amin'ny fampidirana kase tanteraka izay ary tsy miexista intsony zay, no aneantina mihitsy zay, no foanana mihitsy, no supprimena, tsy hisy ety amin'ity zao tontolo zao ity mondialisation fanatotoloana de napetraka ny système monétaire dia à partir n'ilay système monétaire de mipetraka amin'izay ny fifehezan'ny démonie, ny fifehezan'ny agent ny satana, ny elita ny satana araka ny efipetsy tia ny satana ifehezana an'ity izao tontolo izao ity herin'ny vola. Gravy ry havana, gravy. Ataovy ny analyse eo amin'ny fiainanao, be da be ny mpianakavy tsy mifandevy maty tsy mifamangitsony inona ny ao ambadiky zany, resabola, ny herin'ny vola, lay esprit ny démonie miaina amin'ny alalan'ilay diable personnifié vola symbolisé, zany ny anton'izany. Inona tsy mampandroso a Madagasikara? Fitiavam-bola, ny herin'ny vola, volamena mivoaka foana isan-taona, verina amin'ilay ohatra Solomona mpanjaka isika. Misy esprit ao anatin'io, misy fanahy démonie ao anatin'io, bois de rose volamena 73 kg, 27 kg,
anatin'ny ministera zany hoe incroyable zany anatin'ny coffre fort anatin'ny ministera fa tsy hita manjavona ilazana amintsika hoe atran'ilay esprit iadorena amin'ny mamona fitiavana amin'izao tontolo zao mihonorer amin'ny mamona dia satana mianime an'ilay agent-ny ao anatin'izay fitiavana anty antsointsika hoe herin'ny vola ity zay de miara-miasa amin'ny satana ao anatin'izay izy dia manondrana bordereuse manondrana sokatra mandray tsolotra any amin'ny fitsarana mibody tanin'olona mampahoriny madinika ainsi de suite zavatra be da be ohatran'izany zany no manjaky eto amin'ny firenetsika fa izany rehetrarehetra izany dia tsy mivoana ary zany no ambana ny ty sujet antsika ty hoe ny herin'ny vola alleloia dinio ange zany ohatra mivantana zaraiko aminao zany lafiny sosialy ny lafiny ao an-dapo ao ihany ko eo amin'ny firenetsika malagasy ny fanandevozana ary mbola ny herin'ny vola ihany koa rehefa misy fahoriana entina ny tsodrano de iny tsodrano iny no miapeze marina hoe tsy mampiverina ny faty sy mampanginona ny ranomasin'ny tomana fa pourquoi hoe symbolisena amin'ny alalan'ny vona hoe faodranomaso resaka esprit daholo zany fa izay moa vofonona hoe fomba malagasy tsy hita zay maharatsy azy mialatsiny amin'ny tenan'izany fa miezaka mikrase vérité amintsika milaza famarinana amintsika ao anatin'izany faiblesse zany daholo isika rehetra ilazako amintsika hoe matanjaka ity resabola ity manana ny puissance io manana ny vaikany manana ny heriny io satria io lay diable personnifié io lay démoni symbolisé tiako ianao a andinika say makafaka an'izany zavatra zaraiko aminao zany tsy aina be fahatany a amin'ny sentiment sy ny émotion alléluia alléluia Matthieu toko fahenina andininy faefatra amby roapolo isika rehetra dia tsy mahay manompo tompo roa tsy mahay miservir Dieu anankiroa isika manino Jesosy Kristy no miteny an'izay hoe tompo anankiroa tsy adaly Jesosy Kristy miteny an'izany hoe tompo anankiroa eto zany Jesosy Kristy dia mirevele zavatra amintsika hoe ny vola dia tena hoe milahatra mihitsy amin'ny tompo amin'ny milahatra mihitsy amin'Andriamanitra mialatsiny amin'izay teny zay revelen'Andriamanitra amintsika revelen'ny Messia Jesosy Kristy Yeshua hamasia amintsika mihitsy zany eto fa ny mamona ny vola ity antsoiko hoe diable personnifié diable symbolisé ity dia voasokajy fa tompo mihitsy ary zay no nahatonga an Jesosy Kristy milaza eto fa hoe tsy mahay manompo tompo roa isika ny anankiray tsy maintsy ho amavoitsika ary ny anankiray tsy maintsy ho ankatoavitsika no mampalahelo ry havana dia ity diable personnifié ity diable symbolisé ity dia efa tafiditra tsy any atokantrano ihany tsy ao amin'ny lafiny firenena ihany tsy amin'ny fitantanana ao an-dapa ihany tsy amin'ny sehatra international ihany izao tontolo zao efa mazava be zany izao tontolo zao efa nazy ary zany no anton'ireny zava-miseho be da be isan-karazany hoe volamena miporisaka 73 kilo sy ny sisa rehetra hatrany amin'ny fitombenana mialatsiny miresaka sy milazany sy mampatsiay an'izany fa vetavetana izany efa azo zao tontolo zao fa ny tena mampanahelo dia mametsaka ny anaty fiangonana ihany koa ity resaka mamona ity resaka vola ity danger be
danger be ary be da be ny fiangonana ny rava be da be ny fiangonana ny potipotehany ity resaka vola ity be da be ny fiangonana ny ozongozoniny ity heriny vola zay resantsika ato ity de gaga ve isika am'ireny opération gâteau opération lasopy a opération maskita opération isan-karazany any anaty fiangonana ireny za tsy miteny hoe ratsy a fa tena misy fotoana hoe manana toerany be mihitsy manana lanjany be mihitsy surtout hoe mifanandrify amina événement ohatra hoe farantaona na zavatra ohatran'izany Saint Sylvestre de miaraka am'izay ihany koa lay souffle miaraka am'izay ihany koa lay esprit festivité miaraka am'izay ihany koa lay esprit mamona ahoana nefa ozany baiboly Matthieu toko fahenina vao novakitsika teo andininy faha 7 hoe tsy mahay manompotompo roa isika fa ny anankiray ho admiretsika so adoretsika ary ny anankiray kosa tsy maintsy ho amafotsika zany zavatra zaraitsika izany afaka sarosaroman'ireo mbola teaka toerana sy te hitoetra ao anaty corruption amin'ny verset maro isan-karazany sy amin'ny alalan'ny fahendren'olombelona isan-karazany mbola afaka mitadirika foana ny olona mbola te hitoetra ao anatin'ny tsy fahamarinana par rapport amin'izany zavatra zaraitsika izany fa tsy maninona ny anjarantsika de mamahy fotsiny ihany sy mizara fotsiny ihany par rapport amin'ity sujet antsika ny eo anty hoe ny herin'ny vola danger be io sœur sy frère ary eto de manao antso manokana amin'ny mpitondra fivavahana namana rahalahy ranabavy maro mpitondra fiangonana avereno amin'ny asiny ny herin'ny filazantsara avereno amin'ny lanjany ny fahendren'ny baiboly asa fangaro amin'ny mamona di momo isika mame toerana zay le hoe aza mame fitoerana ho an'ny devoly di momo isika manome pouvoir manokatra varavarana porte ouverte mpanjaka voalohany toko fa 10 de misy an'ilay talenta vola mena 666 maka toerana ary miaraka am'izay ihany koa ilay esprit mamitsaka ao amin'ny fiangonana anankiray un jour ou l'autre monsieur révélé am'izay izy monsieur rebellé am'izay izy manoto ary mandavo mandrava manapotika mandringana de izao zavatra misy etahan'ny mpino sy ny mpiangona am'izao vanim-potoana iresantsika izao alleloia aza gaga ho isika mitoriteny maro isan-karazany de tsy araka ny fahendrena avy any ambonitsony tsy araka n'lay zavatra mahatery an'Andriamanitra fa mahazo toerana ao anatin'ny toriteny mahazo toerana ao anatin'ny fizarana tenin'Andriamanitra mahazo toerana ao anatin'ny verset biblika lay herin'lay vola de vokatra zany tsy maintsy miseme ny zavatra ny récolté ny tsiraray oui be da be ny mpitondra fivavahana ny lasa manan-kareny oui miseme izy mirécolté satria izy namafy an'izay mihitsy hoe amin'ny alalan'ilay esprit mamona mitady an'ilay mamona izy ary mitrandraka izy de azo n'le izy satria tamin'ny alalan'ny fivavahana amin'ny alalan'ny hoe manao autoproclamation pasteur izy bishop izy Cohen izy mpisorony izy prophète izy sy ny sisa rehetra de mamitaka ary mitoy mamitaka ary mipuiser ressource sy arena ao anatin'izay izy mamona ampiasain'izay herin'ilay vola izay fa en même temps izy misigné pacte sy manao alliance amin'ny satana izy sady efa mamitaka ny tenany izy mamitaka ihany koa mpino izao toetra ny fanahy manjaka be mihitsy am'izao vanim-potoana iainantsika izao hoe ity resaka vola ity herin'ny vola ity izay ny antony pubatsika androany somary mafimafy kely samy mandinika isika
samy mandinika isika aoka tsy andeha amin'ny émotion be sy fihetsepo be isika hoe manana an Jesosy Kristy, manana ny fahendrena avy amin'Andriamanitra tsy tompo, manana ny fahalalana ny amin'ny soratra masina, mahay toky sy andinina, mahay mihoatra amin'ny hafa resaka baiboly, manana fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny sisa rehetra. Ianareo zay manao azy ho efa mijoro tsara, mitandrema fa sao tsy fantatra ao akory, sao tsy fantatsika akory, fa efa mamitsaka ao anaty koa ao amin'ny tokantranontsika, any amin'ny compte bancaire atsika, ao an-dapa, ao amin'ny fiangonana, any amin'ny saitsika any ilay diable personnifié amin'ny heriny vola mamitsaka izy efa mahazo toerana izy satria isika nanome toerana azy tamin'ny alalan'ny mamona. Indray andro any izy tsy maintsy isy révélé izy ary isy rebelle izy ampiseho ny mahadevoly mpandrava, mpandringana sy mpamona, mpanakorotana sy ny sisa azy. Ka amaranako azy dia volany namadio an Jodasy an Jesosy Kristy, volany nandavo an Solomona mpanjaka araky ny fanazavana netiko teo, ivelany zavatra maro izay nahalavo azy, vehivavy sy ny sisa rehetra. Vola ihany koa no nahafaty any Ananias sy Safira, asan'ny apôstôly toko 2, asan'ny apôstôly toko 4. Tsy mahay manompotompo roa isika, Matthieu toko 9. Tsy mahay manompo any mamona sy Kristy isika, fa ny anankiray tsy maintsy ho adorintsika, ho admirentsika, ny anankiray kosa tsy maintsy ho mamafotsika. Izany rehetrarehetra izany izany fanambaran'ny soratra masina izany nanaovako antso avo amintsika hoe mahonona tena fa ny devoly fahavalontsika dia mierina isan'andro isan'ora tahaka ny liona masika mitady zay arapany isan'andro. Endre tahaka ny mena rano, mora tahaka ny voromailala. Misy lesona ngeza be zany. Aoka sika ho endry tsara ao amin'ny Jesosy Kristy ary misokatra tsara ny fisainatsika sy ny fahalalantsika ao anatiny ny antsoiko hoe intimité, lalina fifandraisana amin'Andriamanitra tsy toa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany, ary manaiky foana tariny fanahy masina. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, aza manome fitoerana ny mamona. Afaka misy ny vola ao an-trano, afaka tsisy ny vola ao an-trano, tsy problème izany, fa aoka sika hitoetra foana eo ambany fitarihan'Andriamanitra, afahany manamarina ny teniny hoe meo anay an'io ny anina sahaza ao anay, juste fatra tsara sady ahitsana, izany no petrany eo ampofoantsika. Izy no mamatra ary izy no mahalala ny antonony amintsika dia mahony tena amin'izay isika. Raha soantsika rehetra tahin Jesosy Kristy mamiraperatra eo mivonany dia tsy ho lavo ny herin'ny volana ianao, fa olona manan-tsaina sy mahiratra ao amin'Andriamanitra tsy toa ary mahafehy ny tentation rehetra sy ny fandrika ny velam-pandriky démonie amin'ny alalan'ny support izay ny personnifieny no symboliseny dia tsy inona izany fa ny vola hoentiny mandavo azy ianao. Be da be ny tokantrano rava amin'ny alalan'ny vola, be da be ny mpivady tsy milamina rehefa tsisy vola ao an-tokantrano, fanomelamosina, tsy misy intsony ny teny mamy sy ny fifampahirezana satria lany vola. Be da be ny tsiraray lasa mihodina raha matona ranga noho ny resaka vola. Misy mihitsy mivaro tena noho ny resaka vola, misy lasa mangalatra noho ny resaka vola, misy lasa pisoloky,
misy ambodimy tafody zanak'ondry, diakona, diakra, profeta, apôstôly, bisôpy, pasteur sy ny sisa. Resaka vola daholo ny ao ambadika zany rehetrarehetra izany. Miporitsaka ny volamena, resaka vola. Miady pouvoir, miady ho filoham-pirenena, resaka vola. Cybercriminalité sy ny sisa rehetra midéfendre n'ilay intérêt vola, ainsi de suite. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona isika ny fiverenantsika amin'ny Jesosy Kristy ihany. Izay no lalatokana ahafahantsika mahita échappatoire amin'ny efipetsin'ny Satana amin'ny alalan'ny fampiasana an'io support anankiray, diable personnifié, diable symbolisé, araka ny sujet nazavaintsika teo vola, vola mamona. Veloma tompoko. Sotranao zay Jesosy ary mbola afaka nitafa sy nidinika nomenao fahafahana namantatra ny sitraponao anio indray. Apetraka eo ampelantananao tompony mombanay rehetra, tsy miafina aminao izay mianjaanja eo anatrehanao ny faiblesse-nay rehetra, indrindra manoloana ny adversaire-nay Satana izay mampiasa ny élément-ny dia tsy inona izany fa imamona. Mampianara anay ahony tena foana, meo anay ny fiarovana, meo anay tompo ny fahasahina sy ny fahalalana, fahendrena hoentinay miatrika ny velam-pandriky ny Satana amin'ny endriny maro isan-karazany, ny lafiny vola ihany koa. Taio ny tokantranonay, taio ny ankohonanay, taio manokana ireo izay tsy salama, ary zany teny izany ane mitondra restauration ny zavatra nozaraina, mitondra fanamboarana, mitondra édification indray ho an'ny tokantrano izay mandalo ady, mandalo épreuve, mandalo fitsapana na amin'ny lafiny arabola na amin'ny lafiny zavatra hafa, ary ny anaranao no misandratra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Izay rehetrarehetra dia miara-manao hoe amen. Ny anaranao Jesosy Kristy mitomboka asian'ny vavaka izany voninahitra ho an'ny ray tsy toa. Alleluia. Veloma daholo tompoko. Amanaraka indray.